atolotry ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Mirabantsika tsiray avindray ry havana manaraka izao fandarana izao fiadanan'i Jesosy Kristy ny ho amintsika tsirairay avy hatrany ety am-piandohana dia anao hira anankiray avy hatrany isika. Andeha rahantsika ary zany hira izany na irahantsika manao. Ry Andriamanitra raina io, tonga eto izahay mivavaka aminao, hitady ilay fananao masina sy ny fanatrehanao. Ankehitriny omeo anay ilay fofinainy avy aminao. Omeo ahy ilay fofinainy. Omeo ahy Tompo ny fofonaina arotsahiny fanahy masina. Omeo ahy Tompo ny fofonaina arotsahiny fanahy masina. Feno ny herina aomba ovelona mameno ny fo kure ani. Ho averintsika omeo ahy Tompo ny fofonaina. Tompo ny fofonaina Arotsay ny fananao masina. arotsahiny fanahy Arotsay Tompo ny fananao masina. masina. Omeo ahy Tompo ny fofonaina Fananao masina. arotsahiny fanahy masina. Feno ny herina aomba ovelona mameno Mameno ny foto. ny fo Halleluja. kure Ani. Boky Baiboly. Ao boky Ezekiela toko 7:30. Andininy fadiny izay milaza ny amin'ny faminanina amin'ny taona maina. Manao hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitra ny amin'ny reto taonana ireto. Indro asiako fofinaina ianareo olo ka ho velona. Mila ny fanahy masina isika. Mila ny fofinain'Andriamanitra isika. Anasitrana ny aretinao. Atsara ny fisainanao. Fa ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fahasarana. Fanahy masina midina eto aminay amin'izao animo izao. Omeo Tompo. Omeo ahy Tompo ny fofonaina arotsahiny fanahy
ivavakantsika amin'izao fotoana zao ametraka ny fandaratra eo ampelantanany tompondray. Mino fa Andriamanitra no mpiany vavaka atsika rehetra dia ivavaka avokoa. Men'Andriamanitra vava, men'Andriamanitra feonao amba ivavaka idera azy anome vonahitra azy dia hiaraka ivavaka atsika rehetra tompoko. Haleloia. Misotranao ndray zay tompo no ny fotoana zay omenao. Anay androany ty azonay manatrika anao. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana anao Jesosy. Tompony fahefana rehetra. Hatrany an-danitra hatretỳ tany, manam-pahefana amin'ny voary sy ny olona rehetra sy ny nofo rehetra ianao. Ary mene anao koa ny fahefana amin'izao fandarana izao mba hoeniky ny herinao sy ny fahasoavanao izao fotoana izao. Ireo ny fanahinao masina mahery ary dia izany no andray an-tanana ny zavatra rehetra aoka onja ny fanahy masina no tonga any amin'ny olona any, onja ny fahefanao. Jesosy ilay mahay manasitrana ny aretina rehetra, manafaka amin'ny rofo rehetra no tonga any tokantrano sy any am-pony olona tsiraray avy any zay manaraka izao fotoana izao. Misaotra tompo midira ny anaranao zay fa na inona angatanay amin'ny anaranao Jesosy ho azonay izany voninahitra ny eo anao rery any. Haleloia. Amen. Misaotra ny tompotsika ary mintsika fa tompo dia amaly vavaka atsika hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tsiray avy amin'izao fandarana izao. Baiboly ary dia miteny manao hoe sambatra ny olona zay fidinao ka ampanatonao anao ho eo akianjanao, ho voky zava-tsy ho atranonao zay dia ny tempolonao masina. Avy eto amin'ity tempolon'Andriamanitra masina tia no anaovana ny fandarana rehetra. Dia misaotra ny tompotsika no zay hira fidirana sy vavaka izay ankehitritsika dia andre ny tenin'Andriamanitra indray. Tena tiantsika Andriamanitra ka mbola miteny amintsika, mbola manoro hevitra, mbola mampahery, andefa ny teniny izy anasitrana nafaka azy eo amindrongo izay ny anjerany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofondrehetra dia ho fahasalamana ho anao ane zany, ary hery ho anao indray amin'ity an'ity ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka tsika mba fanan'Andriamanitra ho nampiteniny mpanompondray ary amin'izao fotoana izao. Vavaka tsika rehetra. Haleloia. Misaotra anao hatrano zay Jesosy eo, raha mbola afaka midera ny anaranao, afaka manandratra ny anaranao. Ary ankehitriny zay dia tonga amin'ny fotoana zay andraisanay ny tenin'Andriamanitra. Ny teninao zany Jesosy eo, ianao sy ny teninao dia iray ihany. Ka rehefa mandre ny teninao zay dia ho toy ny mandrehanao, mandray anao ihany. Ankehitriny ary mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao, ireo ny fanahinao masina hiteny amin'ny alalany, ary ny fonay, ny sainay sokafy Jesosy eo andray izany tenin'Andriamanitra izany, satria tena hainao anay ary velona mahery ny tenin'Andriamanitra. Anindrona hatrany anatin'ny tenanay manontolo any ka amakivaky ny tenanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo dia rainay ny anaranao. Haleloia. Amen. Andre ny tenin'Andriamantsika ary ankehitriny. Haleluia. Salama tompoko. Mamangy anareo rehetra ilay manaraka ity fandaharana ity. Na ianareo eto an-toerana, na ianareo any ivelany, any ampitan-dranomasina any izany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Irina mba ho amintsika rehetra mandrakariva izany fahasoavana izany. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny teny ao amin'ny Isaia 7:5 no raisitsika. Vakitsika Isaia 7:5. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika,
ary ny fanampana dia hoatsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriny ny fiantanana. Ny teny dia manambara ny momba ny Jesosy Kristy, ny anarany. Jesosy Kristy dia manana anarana marobe, anarana izay manambara ny maizy azy. Teraina ny Tompo. Misy anarana anankiray hitantsika eo, ilay manao hoe Andriamanitra mahery. Io anarana anankiray eo dia efa nambara tamintsika matetika teto. Andriamanitra mahery dia midika hoe Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra tompony hery, Andriamanitra manan-kery, Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra lehibe sy mahery, Jesosy Andriamanitra mahery, Andriamanitra ambony indrindra, manerana ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra tompon'izao zavatra rehetra izao, Andriamanitra tsy mety maty, tsy mety reraka, tsy mety sasatra. Andriamanitra tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany no voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20. Ivako toy izao. Ary nanatona Jesosy dia niteny taminy kanana hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery dia tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany dia mampisehoko averiko indray ny fahalebiazana sy ny voninahitra ary ny maizy azy. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery, ko raha mivavaka aminy isika dia mivavaka amin'ilay Andriamanitra mahery. Raha mandray azy isika, tompontsika sy mpamonjy ny tenantsika manokana, dia mandray ilay Andriamanitra mahery. Raha manana azy isika dia manana n'ilay Andriamanitra mahery. Raha mino azy isika dia mino n'ilay Andriamanitra mahery. Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahery. Mitenena hoe mahery Jesosy. Halleluja. Mahery ny Andriamanitra. Mandresy izany Andriamanitra izany. Afaka manome fandresena anao, ianao izay mino azy sy tia azy ary mivavaka aminy. Afaka mitondra anao tahaka ny fanao ny avy nandresy mandrakariva. Ary noho ny aminy dia manoatra noho ny mpandresy ianao.
Romanina toko 7:7. Koa amin'ity anio ity aho dia faly anambara indray amintsika rehetra ny haren'i Jesosy. Misy teny hoe Kristy no zavatra rehetra, Kristy no fehizoro, Kristy no fiainantsika. Manana harena io Jesosy, ambarako aminao io, harena be dia be, na ara-panahy na ara-nofo, Jesosy ny tompony. Efesianina 4:7-8. Anio a dia resaka ny fahefan'i Jesosy. Voalaza eo Mamonjy 7:20. Jesosy ny teny efa nomena ny fahefana rehetra, aiza any an-danitra, aiza ety an-tany. Ny fahefana rehetra any an-danitra dia Jesosy ny tompony. Ny fahefana rehetra ety ambonin'ny tany dia Jesosy ny tompony. Ny teny io teny io teo anivon'ny mpianana izy, ary miteny an'io teny io eo anivontsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Ho fampahirezana, ho fampinonana, ho fampatanjahana ny fonontsika. Jesosy tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety amboniny tany. Fahefana lehibe izany, fahefana feno, fahefana faratapona, tsy fahefana kely zany, tsy fahefana amin'ny foko iray ihany, tsy fahefana amin'ny ankonana iray ihany, tsy fahefana amin'ny fianakaviana iray, tsy fahefana ao amin'ny faritra iray na amin'ny firenena iray. Fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Dia nio anie zany, ivero anie zany, aoka isaina an'izany isika mba ho fantatsika tsara hoe iza moa ty Jesosy izay tompontsika ity, iza ty Jesosy izay ivavahantsika ity, iza ty Jesosy izay matomatesantsika ity. Jesosy Andriamanitra mahery, tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Raha manana an' Jesosy ianao dia manana an'ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra ety an-tany. Mila mino isika fa izany Jesosy be voninahitra izy, tompon'ny fahalehibiazana izy, ary marina izany, tena marina izany, satria ny Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy no alfa sy omega, fendohana sy fifarahana. Fanambarana toko 1:9, fanambarana toko 2:20. Hoy ny Baiboly, Jesosy Kristy no tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka.
Ty moa to voalohany toko fahenina andiny fefatra ambin'ny folo fena ambin'ny folo Paolo miteny andrina finaritra Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fanambarana toko fasimy ambin'ny folo andiny fena ambin'ny folo miteny fa Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fanambarana toko voalohany andiny fahadimy Jesosy Kristy no lehibe ny mpanjaka. Raha misy mpanjaka dia Jesosy no lehibe ny mpanjaka. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny fena amin'ny telopolo Jesosy Kristy no tompon'ny zavatra rehetra. Romanina toko 1 andiny fena amin'ny telopolo Jesosy Kristy no tompon'ny zavatra rehetra. Kolosiana toko 1 andiny 5:7 Jesosy Kristy no nahary. Jereo tsara ka mifaly ianao zay tia azy dia raina ny tompo. Kolosiana toko 1 andiny 9 fa tao aminy nariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany. Tao am' Jesosy no namoronana nariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany. Dia ny hita sy ny tsy hita, na ny seza fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana, izy nariana zavatra rehetra sady ho azy izany. Na ny fiandrianana hitanao ety ambony tany zay hananana izay manana an'izany, na ny fanjakana sy fanapahana na fahefana izay hitanao ety ambony tany ho an'izay manana an'izany, mpindrana fotsiny ireny, mandalo ireny eo amin'ny fiandrianana na fahefana na fanjakana. Ohatra hoe olom-boafidy amin'ny vokotany, na olom-boafidy naiza mandritra ny mandany no hitoerana eo fa tsy tompony io izy. Jesosy no nariana ny fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy nariana ny zavatra rehetra sady ho azany. Izy ny talon'ireo rehetra ireo sady ao aminy no aretan'ireo zavatra rehetra ireo. 7 izy talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy ny aretan'ny zavatra rehetra. Lehibe indrindra Jesosy. Izy no lehibe hoy ny anjely tamin'ny Maria. Olaza fa izy nariana ireo rehetrareo ary ho azy. Amin'ny Kolosiana toko 2 andiny 7 izy no lohan'ny fahefana sy fanapahana. Izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana. Jesosy Kristy rehefa avy nanatanteraka ny fanavotana antsika, maty nalevina nitsangana tamin'ny maty, dia nakatra velona any an-danitra. Niakatra velona any an-danitra, any amin'ny avo indrindra, namakivaky ny lanitra dia mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 4:9-10, Salamo 10:1, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy. Nomena seza fiandrianana izy. Seza fiandrianana dia seza fiandrianan'ny fahasoavana. Manana teny izy, te-pahitsiana, te-pamarinana.
teimby. Dia raina ny tompo. Ambokony Daniela 7:7-10 petraka eo tana-kavanan'Andriamanitra izy mba hanompoly ny firenena azy. Petera 1:7-12 nampanekena azona ny anjely sy ny fanapahana misy rehetra. Hebreo 1:1 nasaina ny akohaka amin'ny anjely rehetra any an-danitra. Filipianina 2:2-1 nasandratra izy nomena anarana ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoleny lohalika rehetra. Na ny any an-danitra, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any amin'ny elo, mandroalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Asan'ny apôstôly 2:1-3 nasandratra ny tanan-kavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anome fibebahana sy famela-keloka. Arak'izany, Jesosy Kristy no tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Jesosy Kristy no ambony indrindra, lehibe indrindra, mendrika ho deraina indrindra, mendrika ho ajaina, mendrika ho memboninaitra, mendrika ekoofana, mendrika atahorana, mendrika isaorana, mendrika ho deraina hatrany. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra ty an-tany. Fanambarana 2:4-12, fanambarana 2:5-12 ireo olo-masina ny an-danitra mba amin'ny anjely dia miteny hoe Jesosy mendrika isaorana, deraina, ankalazaina, mena ny herena, ary ireo misatroka satroboninahitra dia manipy ny satroboninahitra ka mikohaka eo anatreny Jesosy. Jesosy Kristy no Andriamanitra mahery, tompon'ny fahefana rehetra, fahefana feno, fahefana lehibe. Azo toerana ny fahefana, mitondra fanamelohana mantsy ny fanoherana ny fahefana izay misy. Eraina ny tompo. Iko fantatrao ary ty Jesosy izay vavantsika ity, Jesosy izay tompontsika ity, tompon'ny fahefana rehetra. Nomena zany ho izy, zany tompony zany. Eto amin'ity tany ity dia ajaina fatratra ny manam-pahefana, ary fahendrena ny manaja azy ireny. Kristianina dia ampianarana mba anaiky ny fahefana misy. Raha tsy mampanota ny baiko na didina fitondrana izay ataony. I Daniel dia mpiara-miasa tamin'ny fahefana nisy tamin'ny andro. Raha nisy ny fanakanana azy ty hivavaka amin'Andriamanitra, ny nanday izy. Satraka sy misy sakakotaksa. Ary Abednego moka didiny nampahefana tamin'izany mba hiekohaka amin'ilay Andriamanitra volamena. Nanday izy ireo na dia misy fandrahonana ny fanimpazana ny anaty laforo hafa azy. Amin'izay tsika dia miteny hoe Andriamanitra no ekena noho ny olona. Fa raha ohatra kosa hoe
tsy resaka mampanota fa mbola tahaka zao vitandriam-pahasalamana manaiky tsika, manaiky amin'ny mpanetretena amin'ny fifaliana dia tsy mbihinana ny ainy vahoaka izany. Jesosy ny tompony fahefana. Amin'izao fotoana izao aho dia hijery ny listr'ireo zavatra ananan' Jesosy fahefana, tsy resaka ny any an-danitra lava ny fotoana raha ho resanja, fa hiresaka santionany amin'ireo zavatra ety amin'ny tany ananan' Jesosy fahefana. Ino fampahiry anao ity? Voalohany, Jesosy Kristy dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra misy ety ambony tany nanana fahefana. Nahoana? Izy ene no nahary azy. Ny teniny ene no nanaovana an'izao zavatra rehetra zao, ny teniny ene no nanaovana ahy, no nanaovana anao. Antony fisiko no ny antony fisinao, ny antony fisian'ny zavaboary rehetra no ny teniny. Loza izay miady amin'ny namorona azy. Raha Andriamanitra nanao antsika dia tsy afaka miady amin'Andriamanitra isika. Oveny sary tanimanga na sary omby na sary olona dia hiady amin'ny namorona azy. Sampona izany. Tsy azontsika atao no miady amin'Andriamanitra. Andriamanitra no miazona ny zavatra rehetra. Jesosy, Hebreo 1:7, Kolosianina 1:7, izy no aretany zavatra rehetra, izy no miazona azy. Jesosy no manapaka ny fanjakana rehetra, manao sitrapony ety ambonin'ny tany. Daniel 4:4-5. Izy ny tompony. Dia izy no manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Manana fahefana amin'izao tontolo izao izy, satria izy no nahary azy. Fa izao ny zavatra eto ambony tany eto dia isan-karazany. Diteny aminao aho hoe Jesosy Kristy manana fahefana amin'ny rano. Manana fahefana amin'ny rano. Na ranonorana, na ranomasina, dia mety rano. Manana fahefana amin'ny rano izy. Moa tsy voalazan'ny Baiboly fa izy no nampisaraka roa ny ranomasina mena. Sarahany nasiany lalana teo afovoany mba handehanany zanak'Israely tamin'ny andron'i Mosesy. Izy koa no nampisaraka ny onon'ny Jordana tamin'ny andron'i Jesosy. Sarany anankiroa dia nandeha tany maina ny zanak'Israely nitariny Jesosy. Izy koa no nampisaraka ny ranon'ny Jordana tamin'ny andron'ny Elia sy Elisa. Nokapohana ny rano dia nisaraka dia nandeha tany maina izy mianaka. Ary nokapohany Elisa koa ny rano dia nandeha tany maina izy rery. Izy no nampiboboka rano tamin'ny vatolampy izay nikapohany Mosesy tany anefitra. Isy olona anao fatsakany rano ao anaty vatolampy izany. Fa raha misy miady lavaka fatsakany rano aza dia miato ny asa rehefa tojo vatolampy makadiry. Fa Andriamanitra no nibaiko nikapohana ny vatolampy hoiboky ny rano. Izy no natonga safodrano tamin'ny andro Noa, namoaka rano ny
ny tany an-danitra tonga ny tany aloha rano rehetrarehetra ny sokatra dia nytombo rano be zany zay nanafitra n'izao tontolo zao. Manam-pahefana amin'ny rano izy mba hampisy rano be andrakotra n'izao tontolo zao. Ary izy ihany koa no nampitsahatra n'ilay safidrano nandefa rivotra na namaina ny rano ary notapenana ny loharano rehetra zay miboboka. Genesis 1:7. Jesosy Kristy nandeha teny ambonin'ny rano. Fahefana zany tsy afaka nandetika azy ny rano nandeha teny ambonin'ny rano tahaka nandeha teny ambonin'ny tany izy. Jesosy Kristy no ny teny ny ranomasina zay nanonja. Hitanao amin'ny filazantsara zany Mateo marika 4:7. Zany etra zany resako aminao, Jesosy manana fahefana amin'ny rano. Rehefa niteny Elia hoe oka tsy hisy ranorana ilatsaka amin'ny tany raha tsy araka ny teniko ihany, dia niantona ny ranorana 3 taona tsy nilatsaka mihitsy. Satria misy fahefan'Andriamanitra misakana ny ranorana tsy ho latsaka. Mandeha aho mba nandeha tany tapako fagagana voalohany indrindra hitako teo amin'ny fiainako. Maintsy andeha amin'io lalana io aho, rahona matevina, ary fantatro tsara fa ho tratry ny olana mihitsy aho amin'io lalana lekio. La kely aho tamin'izany avy any ambanivohitra amin'ny tanànanay amondreny vohitra efa mpino aho. Saingy nino ilay vavaka nataon'ny Elia dia tompo mangataka aminao aho arovy aho tsy ho lena. Dia akory ny agagako fa le ranorana teto alohako teto dia miodina ary zay nalehako rehetra dia maina avokoa. Voalohany fagagana nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako izany nampidirany finoana tato anatiko. Raha mandeha anao fitoriana filazantsara eo amin'ny toerana anankiray, efa mpianatra atao amin'ny sekoly biblika indray aho. Avy ny orana ny orambe eo iaho tompo andeha aho a mitoro ny teninao atsara io orana io. Na mindra tsy fantatro na andingana firy aho niaraka tamin'izay dia miala ny orana. Hitako fa Andriamanitra manana fahefana amin'ny rano. Dia raha ho Andriamanitra any amin'izany, avelako iny fa androso iresaka zavatra anankiray aho. Jesosy Kristy manam-pahefana amin'ny rivotra. Na rivo-dozy io, na rivo mamay io, na rivotra tsotra io, manana fahefana amin'ny rivotra Jesosy. Jesosy eny no nanome ny rivotra izay eny antsika, rivotra sahaza, rivotra voalanjalanja tsara, rivotra mahasalama, ny rivotra ho an'ny tontolo iainana. Izy no manome rivotra eto an-tany, rivotra mitondra sakafo. Andriamanitra nandefa rivotra hitondra ny papelika ho an'ny zanak'Israely. Dia mandeha dia nandray fijoroana volombelona, tsy zandray ty fa fijoroana volombelona ny rahalahy anankiray. Zaho izy izy mivavaka tahotra amin'Andriamanitra, tsy sakafo aho. Dia nandeha nitadio izy izy dia niditra tao am-piangonana dia nanipy vola teo amin'ny zaham-pandoliana teo. Ohatrany tsy mampino, kanefa zava-nisy Andriamanitra nandefa ny rivotra hitondra ny papelika ena ho an'ny zanak'Israely tany eny efitra. Manana fahefana amin'ny rivotra Jesosy.
Misy rivo-dozabe koa teo amin'ny tao amin'ny fiangonana anankiray aho izay ratsiratsy le trano. Ary rehefa ratsiratsy ny trano aho, za mino hoe Jesosy mampangina ny tafio-drivotra. Hoy iza Jesosy tsy miovy ianao. Ary raha lasa ny rivotra ty trano ty, aiza ny vavanay. Mitsoka ny rivo-doza, hitako ny taolina ny olona manao an'izao pitika ny tsy fantatro any amin'ny 100 metra angamba miala amin'ny tany zay vao mivarina. Da tsy niala tao amin'ny trano. Nididiko ny rivotra, nianaran' Jesosy. Tsy afaka mitondra nyty tafo ty ianao, miainga ohatra zao. Tsy afaka mitondra ty. Amin'ny anaran' Jesosy. Tsy navita ninina ny rivotra. Jesosy manana fahefana amin'ny rivotra. Jesosy manana fahefana amin'ny hazo. Tsy mampino anao ve zany? Ireo le nataony tamin'ny hazo aviavim-bazaha tao Betania, aza misy mihinana voa aminao tsolo, niaraka tamin'izay dia nalaza ohatrany fakana. Ao amin'ny Jona 4:4-9 tezitra ilay mpaminany nahita ny tao Ninive ny bebaka. Andriamanitra nampaniry aingana tanatana manga. Rehefa nazo an'io dia nazo aina izy. Avy teo indray dia nivonon'Andriamanitra niaraka tamin'izay ilay tanatana manga. Andriamanitra manana fahefana amin'ny hazo. Raha misy olona mitondra langilangy hamono anao, tadikio fa manana fahefana amin'iny hazo iny Jesosy. Saintsika tsy mino an'izany. Tsy mino an'izany. Zay ny mahavoa. Tsy mino ny fahefan'i Jesosy. Jesosy Kristy dia manana fahefana amin'ny afo. Tompony afo anie izy. Ary manana afo hafakely. Ty tsaronao ve Sadraka sy Mesaka ary Abednego amin'ny Daniel 7:15-20. Na tsy tao izy telo lahy ireo zay njoro sy nety nikohaka tamin'ny Andriamanitra volamena zay nifron'ny mpanjaka. Ary nisy resaka mihitsy hoe ny Andriamanitra reo ve, ny Andriamanitra reo telo lahy dia avonjy ianareo amin'ny laforava. Ino izy telo lahy reo. Fa na dia tsy hamonjy anay amin'izany azy izy dia izay kosa aloha tsy hanompo sampo. Rehefa natsipy tao izy telo lahy, tsy may fa tonga tao Jesosy, ray amin'ny zanak'Andriamanitra tonga tao. Maireza ianao, Jesosy ny tompon'ny fahefana rehetra. Na amin'ny rano, na amin'ny rivotra, na amin'ny afo. Raha mino isika dia ho tanteraka ny teny hoe ny hery rehetra nanany fahavalo tsisy hampanina nareo. Na mihetsika mahery aza ny rivotra mba hamono anao sy ny akona anao, na mihetsika mahery aza ny rano, mihetsika mahery aza ny afo mba hamono anao, ny hery rehetra nanany fahavalo tsisy hampanina anao. Jesosy no tompony fahefana amin'ny rano, amin'ny rivotra, amin'ny afo. Fahefana ety ambonin'ny tany izany. Ao amin'ny Isaia 7:7 misy teny fikasana. Move dia tsy ho hain'Andriamanitra. Tany satsika foana izy ty, fa tsy haiko izay fandraisana ho azy. 7:7 faharoa. Fakehitriny ry Jakoba, izao no lazainy Jehovah zay nahary anao, sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso anao tamin'ny anaranao aho. Hay ianao, raha mitany rano ianao dia ombanao aho. Raha mitany ony ianao, tsy hanavitra anao izany. Raha mandeha mamaky ny afo anao dia tsy ho may, ary tsy rehetra aminao amin'ny lelafo.
foana ve ny soratra masina zavatra resahana ve zany fa tsy misy akory efa nanana vavolombelona isika be dehibe ny fakagana nataon'Andriamanitra ny amin'izay ante isika androso iresaka Jaona 7:10 misy teny hoe Andriamanitra no firitra ary Jesosy miteny hoe manana fahefana amin'ny nofo rehetra izy. Olombelona nanana ny fahefana, ny biby nanana ny fahefana, ny zava-mananaina rehetra atao hoe nofo manana fahefana amin'ireny Jesosy. Alleluia. Andingatsika mba hiresaka kely ny fahefany amin'ny vorona, fahefany tamin'ny papelika. Any nevitra reny zanak'Israely, ary raha mieritreritra hoe mba taiza mihitsy ary reto biby reto no nitsofon'ny rivotra dia ty tonga ty amin'ny tobin'ny Israely ty mba nosamboron'izy ireo nataony sakafo. Manana fahefana amin'ny azandrano lehibe nampiasain'Andriamanitra hoe ho an'ny Jona. Ary aveo aterori Jona. Tsy ao amin'ny Baiboly ve zany? Ny ran'Andriamanitra ny azandrano be dehibe niditra tao amin'ny raton'ny Petera. Efa natoerana nanaratovany Petera io fa tsy nisy ninina. Fa Jesosy miteny hoe ala mandrosoary amin'ny lalina latsao ny ratonao dia azoazon-drano anao ataovy eny amin'ny sisiny ankavanana. Ao amin'ny Lioka 5:10, Jaona 1:2. Fahefana amin'ny azan-drano. Raha sendra rendrika any an-dranomasina ianao ka misy biby te hihinana anao, tsarovy fa Jesosy manana fahefana amin'ny azan-drano. Fahefana na tonga n'ilay azan-drano nisy vola tao amin'ny vavany mba omenan'ny Petera. Alleluia. Lehibe sy mahery ny Andriamantsika. Fahefana amin'ny biby, fahefana amin'ny dragona, fahefana amin'ny vipera. Andriamanitra miteny ao amin'ny Salamo, itsahanao ny vipera, ny liona tanora, ny dragona. Odiavonao ny liona. Salamo 1:7 resantsika hoe dragona, biby matsiravina izany dragona izany. Ao amin'ny bokin'ny fanambarana ny devoly dia atao hoe dragona, dia mianarana ela devoly tenany mihitsy io. Fa misy dragona tena biby misy ety ambonin'ny tany. Hotsahanao io hoy Andriamanitra. Ahoana moa no ahafahantsika? Ngamba raha vao mahita dragona fotsiny dia mandositra sady miparareta maty amarina mave, maty amarina. Jesosy manome hery ianao anitsanao ny dragona. Fahefana avy amin'ny Jesosy no ahafahanao mahitsaka ny dragona. Dia miteny izy hoe liona. Liona. Be dehibe ny nandresiny ny liona. Davida nandresiny liona. Nakombon'Andriamanitra ny vavany tsy hinana ny Daniel tao an-lavaka. Raha sendra mandeha an'ala ianao ndray andro any ka mifanehitra tsy fidy amin'ny liona, ampiasao ny anaran'i Jesosy.
devoly takaleona mandeha tanora mierina mitady zay rapiny asa matahotra ampiasao ny fahefan'i Jesosy ikombona ny liony tsy anaikitranao ny liony ny mena rano tovitovy amin'ny vipera sy isan-karazany itsahanao ny vipera ahoana moa ny tenin'Andriamanitra meko hery ianareo anitsakitsaka mena rana sy mainka ary andesy ny rehetra nanany fahavalo raha sendra kikerin'ny liony ianao ndray ihany na kikerin'ny mainka matoky ny fahefan'i Jesosy. Zany inga nitenenan'i Jesosy foana nahoana ny sary tahotra nareo aza matahotra na mitebotebo ny fonareo satria misy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra. Andray mena rany izy fa tsy hampaninina azy zany. Marika 2:20, 7:70, 7:70. Niminy fahefana amin'ny ambody. Za maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoanina ambody aza matahotra rondry vitsy fa sitraky ny renareo izay ny an-danitra no anomenareo ny fanjakana. Ny ondry inge ka tahaka sakafo ny ambody nefa tsika ny rana eo ampovoanina ambody dia tsy ho laniny ve no ny fahefan'i Jesosy tsy hampaninina anao ny ambody. Manana fahefana amin'ny kankana mampiasa an'ireny amonoana ny rota ny valala dia nampiasainy ho miaramilany nanimba ny Egypta satria ananany fahefana bekona anao famonjeny raha sitrapon'Andriamanitra zany bekona hitondra ny fitsaran'Andriamanitra ny biby ananany fahefana ny nofo rehetra. Irao ny tompo. Oh, halleluja. Mideran'Andriamanitra isika ny amin'izany rehetrarehetra. Ngamba retanisy ny omby aloha ny efa mba hitako. Ny zomby masika. Ary zavo ny voaka avy tao am-piangonana. Dia ty le omby ny roan'ny olona avy any antsa. Tonga dia ny azakazaka izy zatsy nanam-ponin'iny anoto fa hoy atao amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana ianao. Tsy afaka nihetsika le omby. Tsy fahefako fa noho ny finoko ny fahefan'i Jesosy. Manana fahefana amin'ny biby Jesosy nao. Aza matahotra ny kekitry ny biby fa misy hery anasitranana an'izany Jesosy. Dia raina ny tompo ny varatra. Zany ho hitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Fa hoy Jesosy manao hoe nomeko anareo ny hery sy fahefana anitsaka ny maingoka sy ny mena rano ary ny hery rehetra nanany fahavalo tsisy apana. Ny mpanao ody sy ny mpanao mpisampy dia indraindray dia mampiasa ny varatra. Fa maha-kristianina anao izay mino an' Jesosy aza matahotra Jesosy manana fahefana amin'ny varatra. Jesosy manana fahefana amin'izay mety hery rehetra nanany fahavalo amin'ny mofo mampitombo azy raha ilaina. Dia raina ny tompo mana fahefana amin'ny aretina nandendenanao soa na nasitrana zay rehetra azo nerin'ny devoly. Jereo sy vereny tadidina ny hoe Jesosy mpanasitrana Jehova Rafa misoroka aretina manamboatra ny simba amin'ny vatana manala aretina nentiny ny aretina sy ny rofy nandendeha izy nanasoa ka raha ao anatin'ny aretina ianao ankehitriny didio ny aretina hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Manasitrana izy manaky azy ny aretina. Ireny aretina ireny dia misy fanahy ao ambadika izay manome hery azy
ary ampiasainy devoly aminona ireny didio ny aretina ny fanaintainana ny vatana Jesosy manam-pahefana amin'ny aretina raina ny tompo Jesosy Kristy manana fahefana amin'ny devoly manome voninahitra n'Andriamanitra isika amin'izany Jesosy manana fahefana amin'ny devoly mandroaka devoly izy manafaka izay azony devoly izy Jesosy dia tena nangovita ny devoly mihitsy ary tsy misy devoly najanona teo ambony dia manome voninahitra n'Andriamanitra isika amin'izany zavatra lehibe nataon'i Jesosy izany. Halleluja. Ry havana manam-pahefana Jesosy. Lany angamba ny andro ray hitanisy eto ako fa tiako fantatra ao amin'ity anio ity Jesosy manam-pahefana. Manam-pahefana amin'ny devoly, manam-pahefana amin'ny amela elika. Marka toko 2:10. Jesosy dia mpamindra fo, Jesosy dia mpamela elika, vonina mela elika, tia mela elika, mamela ny elika ireo izay mibebaka sy mino. Jesosy dia raina ny tompo. Jesosy manana fahefana amonjy ny mpanota, manakery amonjy ny mpanota izy. Dia raina ny tompo. Tonga mba amonjy, manakery mba amonjy, nasandratra ho tompo sy mpamonjy. Rehefa izy ny mamonjy ianao, voavonjy ianao. Tsy misy masaka anazy. Tompony fahefana amin'ny famonjena izy. Zay mahatonga n'ilay mpanjaka anankiray miteny manao hoe raha tsy Jehova moa no mamonjy ianao, ataoko ahoana ny famonjy ianao? Raha Andriamanitra no manapa-kevitra mamonjy ianao, voavonjy ianao. Sarotra manahoana aza, tsy maintsy voavonjy ianao. Manam-pahefana amonjy, manakery amonjy. Namonjy mpanota be dia be, namonjy ampanota tamin'ny fotoanandro, namonjy rahalasena bavy mpanota tamin'ny fotoanandro. Mahavonjy ianao koa izy ry mpanota. Raha mety ianao matoky izao teny izao ka tokony ekena fakasitrana rehetra tonga taty ambony tany Kristy Jesosy ary tamin'ireny dia izao no lohany, mahavonjy izy, mahavonjy izy. Mivava amin'ireo akonanao na vadinao tsy voavonjy, na praitapo aminao tsy voavonjy, na ny olona triniteny tsy voavonjy, mino fa manana fahefana amonjy an'ireo Jesosy. Mino mieteritreritra hoe izandray ary novonjena, izandray ary novonjena. Raha mahita olona ianao hoe ahoana ary ity mpanan-karena ity sarotra ny amonjena azy, ka izandray ary novonjena. Jesosy manakery amonjy ianao. Mideran'Andriamanitra isika. Jesosy manam-pahefana nareny amin'ny elo. Misy ny elo ambarateto. Luka 2:14-15. Jesosy manana fahefana ampiditra anao amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy manome fahefana antsika. Halleluja. Araka sitrapony fahefana mazanaka mpandova, fahefana oety manasitrana, fahefana ndroana devoly, anafana sy asony devoly, fahefana naovana fitoriteny, fahefana naovana safanim-pona. Moa tsy fantatrao fa Kristy tia atsika, nanasa atsika ho afaka mifaotantsika tamin'ny raha, nanao atsika mpanjaka sy mpisorona, fahefany mpisorona, anao asa fisoronana, fahefany mpanjaka. Satria zanak'Andriamanitra ianao, zanaky ny mpanjaka, misy zo anananao, mety tsy takatra ny sainao io fahefana io. Fahefan'ny apôstôly, fahefan'ny mpaminany, fahefan'ny evanjelista, fahefan'ny mpampianatra, fahefan'ny pastery, fahefan'ny ao anatin'ny fiangonana. Jesosy Kristy tompony fahefana rehetra. Mila mandray an'io fahefan'i Jesosy io ianao, ary tia mianome ianao an'io. Mba afanao mandrisy aretina, mandidiny aretina, manampy ny marary mba ho sitrana amin'ny anarany, ary mandroka devoly, manampy ireo asony devoly mba ho afaka. Afanao
manana fiainana tena fiainana hafa tsy taka ny olombelona ny tafo no famandràna. No ny asany fahasoavan'Andriamanitra eo aminao, no ny osotr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, no le fanomezana no meny anao, izao famantarana izao anaraka ny meny. Amoaka devoly amin'ny anarako izy devoaka ireny. Andremena rana sendry sotro sa mahafaty azy tsy hampaninina azy zany. Teraina ny tompo. Manam-pahefana Jesosy. Manam-pahefana amin'ny zavatra maro ity an-danitra ity. Izany no ambara amin'io Matthieu 7:20. Jesosy manam-pahefana. Izy ilay Andriamanitra mahery. Azo enterana, azo enkinana. Jesosy ny fanantenany ho antsika. Kehitriny mila famonjena ve ianao? Inona ny famonjena tadiavinao? Mino an Jesosy Kristy fa manan-kery hamonjy anao izy. Mila fanasitranana sy fahasalamana va ianao? Mino an Jesosy Kristy fa manana fahefana hanasitranana anao izy. Mila fanafana amin'ny fahazoan'ny devoly va ianao? Mino an Jesosy Kristy fa manana fahefana hanafaka anao izy. Mila fanafana amin'ny zava-manahirana maro samihafa va ianao? Mino an Jesosy Kristy fa manan-kery hanafaka anao izy. Raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mila fiainana mandrakizay va ianao? Manana fahefana amin'ny fiainana mandrakizay ianao izy. Mino azy. Tsy te ho very any amin'ny elo ve ianao? Manana fahefana tsy hanarenao any amin'ny elo izy, na hanarenao any amin'ny elo. Tsarovy ary, fantaro ary, inoy fa Jesosy Kristy Andriamanitra mahery, tompony fahefana rehetra. Tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Miasa tsy misy mahasakana. Tsy misy maleo ny fahefan'i Jesosy. Ny finoana no ilaina. Ny finoana mahomby dia ny finoana manaiky ny fahefan'i Jesosy. Ao Matthieu 7:15-17. Misy tantara ao. Lehilahy kapiteny anankiray nanana mpanampy ankizilahiny izay marary. Niteny tamin'ny olona izy mba hanao asa fanelany lalana, mba ilazao re Jesosy fa marary ny ankizilahiny. Ilay lahy mpanao soa teo amin'ny tany Mamonjy izy io. Dia niteny tany ireo olona ireo hoe izy dia nanao tsara teto amintsika ka mendrika ny mba hanampiana azy. Tana hoy Jesosy lazao ary izy fa ho avy anasitra. Reny le rangahy izany. Izy hoe izaho izy kapiteny, mba manana olo-piesiko ihany aho. Ka rehefa miteny amin'ny olo-piesiko aho manao hoe ataovy ty na makanesa ry, dia manakizy. Fa izao Jesosy tsy mendrika hidiranao kolona ny tafotranoko aza. Mitenenao fotsiny ihany, lazao fotsiny ihany, ny teny dia ho sitrany ankizilahako. Jesosy tsy mbola nahita olona nanana finoana lehibe toy izany aho. Na dia teo amin'ny taranak'i Abrahama azy. Noho izany dia lazaiko hoe lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Mino fotsiny ny fahefany Jesosy ianao. Mino ny fahefany, mino ny herin'ny teniny, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Dia raina ny tompo. Oka isika ino ny fahefany Jesosy mety tsy ampinoana. Teneny ny devoly hoe tsy manan-kery amiko ianao. Misaotra ny tompo izay fa tamin'ny sekoly ara-baiboly dia nisany nofanina ny fandroana devoly. Ary rehefa misy demoniaka mpamono olona maherisetra dia ampandalovina eo. Dia nisy adala mpamono olona tena nentina. Nasena ny vavaka izay.
Indray andro izaho mifanatrika tamin'ilay demoniaka. Rehefa nahita ho avy izy dia nandray vato. Teo izy maty alandroano izy. Tsisy nininy finoana no nanako. Dia avy izy toraka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Le izy nitoraka indray no lavo niaraka tamin'ny vato tsy votsotra tiria. Indray andro hiditra hatramin'ireny tobona devoly ireny zay. Reny zavatra niditra tao zay tsy maintsy misikina, tsy ilaina manao kiraro, tsy mainana faniditra zay toriteny. Dia tafiditra soamantsara dia nitoriteny dia anankiray namakitay ny anaky sasany manao lakana. Rehefa nitoriteny zay dia taitra daholo ny olona teo amin'ilay toerana, mitondra langilangy, mitondra antsy maranitra. Tamin'izay nieritreretako hoe ho faty aho, kanefa ny tompona mpiteny aho foana. Zay tonga teo dia nanao an'izao, tonga teo dia nanao an'izao. Tsisy nahavita nininy, mahery ny fahefan'i Jesosy. Ny fahefan'ny mpanao hody, mpanao mpisampy, malemy eo alohan'ny fahefan'i Jesosy. Jereo ny fahefanomby azy tany Egypta ny fanandrana tamin'i Mosesy. Resy. Jereo lay herin'ny Bala teo amin'ny tendrombohitra Karmela tamin'ny andron'ny Elia. Resy. Lay dagona voalaza. Resy. Mahery ny fahefan'i Jesosy. Tsy mpinina ny olona malemy finoana dia takany tsy azo itokina loatra hifanandrana amin'izany mpamosavy zany ny herin'Andriamanitra, hifanandrana amin'izany mpandatsabaratra zany ny herin'Andriamanitra. Ry kristianina, mampahery anao aho. Jesosy tsika, Jesosy tompon'ny fahefana, mahery ny fahefany, ary resy eo alohan'ny fahefany. Misy teny manao hoe isika dia nafana tamin'ny fahefany maizina ka nafindra ao amin'ny fanjakan'i Kristy. Kolosianina toko 1:12-13. Nafana tamin'ny fahefany maizina ao amin'ny fahefan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 9:20 no misy an'izany. Satria le fahefan'Andriamanitra io dia mahery noho ny fahefany maizina. Minoana zany. Minoana zany. Aza mangororo mihitsy raha manao fientsina sy fandrahonana ny mpanao mazia na mpanao hody, fa ny ao aminao dia fahefana mahery lavitra no ireny. Matahotra masimasina. Hitanao ireny mpanompo devoly ireny arakaraka ny fahefana ananany dia misy hery mampankitakitaka anao mihitsy arakely finoana ianao dia mangovotra fa izao Jesosy mahery, Jesosy tompon'ny fahefana rehetra, mino azy. Amaranao satria efa lasa ny fotoana. Io no Andriamanitsika, io no tompontsika, io no mpamonjy antsika, io no mpiandry antsika, io no sakaizantsika, io no ivavahantsika. Jesosy mahery, Jesosy tompon'ny fahefana rehetra, ary ny fahefana dia ambony lavitra noho ny fahefana misy rehetra. Noho izany aza manana matahotra ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ampinga lehibe ho anao izy, manda fiarovana mafy ho anao izy, ary noho ny aminy dia mandresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianao. Ankehitriny ary isika hivavaka mangata hoe re Jesosy io tompon'ny fahefana rehetra ianao, manaiky ianao ho mpanjakan'ny fiainako aho, ary tsy anao Andriamanitra fa tsy ianao ihany. Ankehitriny asehoy ny herinao sy ny fahefanao
amin'ny famonjena amity amry. Halleluja! Andriamanitra ny hery sy aroantsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny any fahoriana izy. Ka raha sendra tonga ny fahoriana sy ny zavatsarotra aza mierikerika amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana fa ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy tsy miova, tompony hery sy ny fahefana. Na manao ny ataony ny devoly sy ny anjely ny devoly, matoky anao fa valoresy reny mahery Jesosy. Mifidiana hatrany hoe matoky anao Andriamanitro, ianao ny ankinako amin'ny zavatra rehetra, ary mehoany fandresena ka io menarana io ambody io liona mieriny io horesiko amin'ny anarany Jesosy. Ny favalinao rehetra horesy no ny faifany Jesosy. Azo antoka ny famonjeny. Mifikira ho aminy aza matahotahotra izany, mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana, hoety mitaka ny fanao ny avina andresy ianao ary afaka mangataka fahefana aminy ianao. Itorianao teny anangananao asa antidinao amin'ny devoly, andresenao an'ireo vahavalo rehetrarehetra zao, dia ho lehilahy maherin'Andriamanitra ianao ary ho vehivavy maherin'Andriamanitra. Fanahy masina omeny ianao ary anana hery ambony hery ny olombelona ianao, hery tsy takatra ny saina. Dia raina ny tompo, tiako ary ianao mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Ivavaka isika. Nisy tantara indray mandeha, vehivavy ray mpianakaviana anankiray, nanana zanakalahy maditra, dia voatery tsy maintsy nampidirina amponja. Tany amin'ny fonja izy, efa voaheloka ho faty no niditrany. Lay reny dia onena ary nanantona ny gouverneura teo an-tanàna hoe zanako iny, lahatokako iny, mba mifona ria andriamatoa gouverneura, ianao ny tompon'ny fahefana eto amin'ity, afaka manafaka azy any amin'ny fonja. Na herinangataka lay renim-pianakaviana, dia nanapa-kevitra ilay gouverneura fa hamoaka n'ity zazalahy ity, avoaka ialao amin'ny fonja, andositra ny fanameloana ho faty. Dia tonga tany ny lehibe ny fonja niaraka taon'ny gouverneura, mifanaraka ambany me taratasy famotsorana amoahana azy eo anatin'ny fonja. Lay manam-pahefana amoaka amin'ny fonja, ilay manam-pahefana ao an-tanàna, miombona tamin'ny mpitsara sy ny lehibe ny fonja fa avoaka ity tovolahy ity. Fa tonga tao reny ka nandondona dia niteny tao, mivoahy ianao ry tovolahy. Izy ny gouverneura angeny tonga anome taratasy fanafana. Izy velao ao ato e. Natao ela ny fiangaviana azy fa tsy nety izy. Lasa ny gouverneura sy ilay mpitsara tsy maintsy nampiarana taminy didy fanamelona faty. Maty satria nanao tsinitsininy ny fitiavan'ilay manam-pahefana. Riavana Jesosy mandefa n'izao teny zao, manana fahefana monjy anao, manana fahefana nasitrana anao. Tongeto izy amin'ny teniny, tongeto izy amin'ny fanahy masina. Raha mety ianao ivoaka ao amin'ny fonja izay fahaseranana na aretina. Raisoandro mpamonjena teny io ity, manatona an Jesosy. Anio hovonjeny ianao, hositraniny ianao, mena hery ianao, hompatanjahany ianao, ho afaka ianao. Fa na ny Jehovah tompona ato amiko izy. Izy nanositra itoriteny sy mahafaly. Amoaka azy ao amin'ny tany maizina ho afaka. Anala ny alahelo ny manana alahelo, anala ny farerana eo amin'ny reraka, anome fifaliana sy dililo fifaliana, fitafiana fiderana ho an'ny malahelo. Mba ho raisinao ve zany? Le vehivavy mifatoran'ny Satana 7 taona ambokiny Luka 4:7. Raha vehivavy ho afaka mirofonao ianao. Izy tsy enteny, alao ihany aeto, alao ihany amirofoko, fa izao no anjarako e. Jesosy tompony fahefana
tsy ny biby, tsy ny tontolo iainana, tsy ny zavatra manodidina anao. Jesosy manam-pahefana. Raha izy manafaka anao dia ho afaka ianao. Andramo, mangatà aminy dia ho anao ny famonjeny. Samy mivavaka ankehitriny. Raha eo mideranao amin'ny foko manontolo. Nentina mitokona, mitolona ny tenina. Baraka tanana famonjena tompony fifanarentana raintsika ny tompony amin'ny teniny, ny amin'ny fandarana rehetra. Dia izay ny fandarantsika teto androany dia misaotra ny tompontsika. Misaotranao izay nanaraka ny fandarana koa tany an-tokantrano tany. Mino izay fa tena ny tompo ny finoanao, ahery ianao, ary narary ianao dia nositrany ny tompo ianao. Aza matahotra na inona na inona fa ilay tompo ny fahefana rehetra trany an-danitra ka rety an-tany dia Jesosy momba sy miaraka aminao. Manaraka toy izao indray ny fandarantsika ary dia mirary ny fitahin'i Jesosy ho antsika tsiraray avy. Ny ao amin'ny FM 5:50 dia azadino isaky ny amin'ny 7:00 isika no manaraka an'izany tain'Andriamanitsika rehetra. Dia azadino koa ny laran'ny tarby 033 14 761 68 sy 033 12 878 94 ho tain'ny tompontsika rehetra tompoko. Fandaharana atolotry ny Fiangonana Jesosy Mamonjy